Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no irabako anareo rehetra na aiza misy nareo manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka ny fanavotana ao Kristy zay ndraiky hitako ny mpitandrina Fanahy Ramboarison ary de matoky aho fa ny zatra zay nambara tamintsika de mitondra fampetreretana ary fahazavantsaina sy famarinana ho antsika tsiray avy mba hatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanaka ho an'izao tontolo izao, hanameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao, zay voasoratra ao amin'ny Jaona 3:9-10. Mamaiky an'Andriamanitra ary tena natonga azy nanotitra ny zanany nandatsaka andrany, de natonga antsika azo hamonjena, afaka mitamandevo, afaka am'le nofo misy lana fanirina, atonga antsika tena zanak'Andriamanitra ka mandray ny Fanahy Masina. Ary zava-dehibe ka tatonga antsika ho vavolombelon'i Jesosy n'izao fiainana izao. Satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinihina, azavaina, ampianarina, dia hivavaka atsika. Saotranao zahay Andriamanitra fa no fahasavanao sy ny famiramponao de tanteraka izao fotoana izao. Saotranao aho fa ianao no misy saina, fa indrena fahalalana ty mpanomponao ity ary ametraka antena ao mivavako, ary indrindraindrindra hitondra zany, hafatra zany amindre olona zay miaino ndraiketra mba fahatarany sitraponao. De ankalazaina ianao mena voninahitra Andriamanitra am'zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary koa ny finoany rany no anandratako zany vavako zany, saotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Ny zavatra no diniantsika farany nazavaina teto de ny amin'ny hoe asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiangonana. Ary fa no diniantsika teto ny amin'ny hoe ny teny tsy fantatra, satria nakabeazy zany ny olona dia mieritreritra mihitsy anatanteraka zany hoe teny amin'ny teny tsy fantatra. Parler en langue moa izy ny teny frantsay, ary ny teny teny tsy fantatra io de teny pirenena. Azavaiko tsara le teny Andriamanitra Korintiana voalohany 4:20, ny 9:120 misy teny toy izao ny anaran'i Jesosy. Misy fiteny maro samy hafa am'izao tontolo izao, ka samy manana ny heviny avy. Ko raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho de ho vaka am'izay miteny, azay miteny amiko kosa ho vaka amiko kosa. Eto zany tsy koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho de ho vaka am'izay miteny vahiny zany, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Tsy malagy ina ary zany lazainy zany, tsy fantatra akory. Azay mahatonga ny teny hoe misy fiteny maro samy hafa eran'izao tontolo izao. Ka le fiteny tsy fantatra de misy fiteny fanambarana amin'ny Korintiana voalohany 4:20 ihany, ny 2:1-20 ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ho soratra amin'ny lalàna hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amolotry ny olo-kafa no tenenako amin'ity firenena ity, fa na dia am'zany aza dia tsy hiaino ahy izy ho iave. Koa ny fiteny tsy fantatra de fa mantarina amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa de amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Etsika zany de zao hoe amolotry ny olo-kafa amin'ny fiteniny hafa. Ity fanambarany ity de hitatsika fa raha latsamin'ny Fanahy Masina ndreo apôstôly de amin'ny teny pirenena maro samy hafa no nitenenany. Nisy tantara anankiray zay teto Antananarivo eto Madagasikara zany, nisy vazaha zay tsy frantsay nandalo tamin'ny trano fivavahana anankiray de nahen'olona mihira, de henony fa feonkira any am'zareo le feonkira saingy amin'ny teny malagasy. De ny fantany zany fa misy kristianina ao, de niditra izy de mipetraka teny amin'ny faran'ny W. De fitao fivavahana tokoa zany tamin'io fotoana io,
de rehefa nandeha ny hira de misy hira hainy araky ny feonkirany de mihira izy amin'ny fomba fiteniny. Ary rehefa nandeha ny toriteny nandeha ny toriteny tsy mahay teny malagasy izy fa nijanona teo ihany izy. Rehefa vita ny toriteny de nilaza ny mpitandrina hoe ivavaky tsika de mifandimby. Ka rehefa nandeha mivavaka ny fandimby, nisy vehivavy anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, nangina ny reketra ary nisy nieritreritra hoe fanaratsy mampiteny an'io vehivavy io. Nangina tsy azo sakana fa niteny amin'ny teny tsy fantatra. Farany de niteny izy hoe amen. Tsisy nitenina na maly ny mpiangona kely aza fa nitsangana le vazaha. Azao ny nambarany fiteninay zany teny nataon'io vehivavy io zany ozy. Azao ny nambarany, zao ny lazainy. Le toriteny no naveriny Fanahy Masina tamin'ny alalan'le vehivavy ho an'le vazaha. De azon'le vazaha tsara ny toriteny nataon'le mpitandrina. Rehefa vita fanazavanin'ilay vazaha, zay vao niteny ny ray fiangonana hoe aleloia. Zay no natonga ny fiteny eto hoe amolotry ny olo-kafa na amin'ny hafa fiteny io tenenako. Ny apôstôly Paoly ange tenim-pirenena marina mihitsy io fanambarana io. Raha mamaky tsika amin'ny Korintiana 1:20, ny andininy 20 ary andininy 7 de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Teny nambarany apôstôly Paoly io manao hoe misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ao am-piangonana de aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba ampianarako ny sasany koa toy zay hanao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Teny tsy fantatra io zany a teny pirenena. De mazava tsara zany a zany ty fanambaratra am'izay. Satria asa ny fanahy masina ao fiangonana de vakitsika ndray ny Korintiana 1:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 3:30 tapany voalohany. Korintiana 1:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 3:30 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao iny: araoka ny mpaminany ray na roa na telo. Ireo tsany eto no hiteny. Araoka ny mpaminany roa na telo no hiteny. Zany hoe le olona mitory zany mitondra hafatra amin'Andriamanitra roa na telo. Fa aoka ny hafa hamantatra. Fa raha misy tsindrin'ny fanahy eo ampipetrahana de aoka angina kosa ny voalohany. Zero tsara zany. Misy am'le teny amin'ny teny tsy fantatra de ampifanarakarahana mifandimby de misy mandika teny. Fa raha misy tsy mpandika teny araky nyvoalaza eo amin'ny andininy 7:20 de mangina izy. Ary eto indray re olona mitory zany na maminany de zao koa roa na telo fa rahalakaraky io. De eto ireo fa raha misy koa raha tsindrin'ny fanahy ndray de mangina reo, mangina amin'ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba ianarana izy rehetra sy ampianarana ampirisihana azy rehetra. Zao tsara eo fa mahazo, zao tsara ny teny eto fa raha misy tsindrin'ny fanahy eo ampipetrahana de aoka angina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairaiky ianareo rehetra. Tsirairay fa tsy miaraka amin'ny teny. Ina ny antony? Hoy izy ny andininy 2:30. Ary ny fanahy mpaminany de manaiky hozaka izy mpaminany fa Andriamanitra tsy mba tompony fikotranana fa tompony fiadanana. Tsy mety mihitsy zany io le hoe miara amin'ny teny na miaraka mivavaka, miaraka amin'ny teny samy miteny daholo am-pivavahana na teny amin'ny teny tsy fantatra daholo ny ray fiangonana. Ary raha vao ny ray fiangonana mihitsy miteny amin'ny teny tsy fantatra na samy tabataba de misy teny toy zao Korintiana 1:4, ny andininy
telo amby roapolo, indiny telo amby roapolo vakitsika aminaran'i Jesosy. Koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy olazainy ny va fa verisaina ianareo. Dikan'izany hoe verisaina zany de hoe adala. Jereo tsara eto, ka raha mivavaka koa zany tsika ka miaraka miteny avokoa, de rehefa miditra ny tsy mahay sy ny tsy malady koa zay olona verisainy reo, ina no ambarany. Ary atao ahoana koa ny anao amen, satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ny Korintiana voalohany, toko 7:10, indiny 5:10 sy 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Indiny 5:10 sy 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary noho izy, sady hivavaka am-panahy ny hivavaka an-tsaina koa, sady hira am-panahy ny hira an-tsaina koa. Fa raha misaotra am-panahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hoaninao amen. Raha misaotra ianao satria tsy malaza ilazainao izy, ka raha samy mitabataba daoly ny olona, ataoko ahoana nanao amen satria tsy fantatra zay lazaina. Ary zay zany a nahatonga amin'ny fanambarana hoe fa Andriamanitra tsy mba tompony fikotranana fa tompony fiadanana, ny filamina trano fivavahana. Toy atsika ny asa amin'ny fanahy masina amin'ny fiangonana, Korintiana voalohany 4:10, indiny 3:30 tapany faharoa ka hatramin'ny 4:30. 3:30 tapany faharoa ka hatramin'ny 4:30 vakitsika aminaran'i Jesosy. Araky ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra, fiangonan'ny olona masina ihany zany manao an'izy ity zavatra ity, dia aoka angina ny vehivavy raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny ary tsy avela hiteny izy fa no mahamenatra. Jereo tsara eto a, fa tsy avela hiteny izy. Vehivavy zany tsy avela hiteny mihitsy ao am-piangonana, fa aoka hanoa tsara araky ny lazain'ny lalàna. Jereo tsara eto, araky zay lazain'ny lalàna. Eto zany de mila mandinika tsara tsika, vakiko indray mandeha le izy. Ny andininy 4:30, de aoka angina ny vehivavy raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny izy, fa aoka hanoa tsara araky ny lazain'ny lalàna koa. Ina ny lalàna milaza fa hoe tokony angina ny vehivavy? Ao amin'ny Genesis toko 7, andiny 9:10, de misy manambaran'izany. Genesis toko 7, andiny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary koa izy tamin'ny raha vehivavy, Andriamanitra zany miteny tamin'ny Eva, ahabe de ahabe ny fahorianao aho, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hiantekera ny fandrinao ka izy no hanapaka anao. Io le teny farany io. Ary ny vadinao no hiantehera ny fandrianao ka izy no hanapaka anao. Jesosy no enteheran'ny fiangonana ary izy no hanapaka ny fiangonana. Satria ny lehilahy tandindin'ny Kristy, tenin'Andriamanitra raha teo zany ny Korintiana voalohany toko 4:10, ny andininy 3 sy 9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary tiako ho fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka ka sy maminany ka misaron-doha dia mahafaboninahitra ny lohany. Zany hoe mahafaboninahitra ny Jesosy ny lehilahy raha misaron-doha mandritra ny fanipaom-pivavahana, ary ny lehilahy ny lohan'ny vavy. Noho zany zany a, Kristy ny lohan'ny fiangonana. Tsy ny fiangonana mihitsy no mampianatra an' Jesosy na hitoriteny amin'izay, fa Jesosy mampianatra ny fiangonana na mitoriteny amin'ny fiangonana. De toy zany koa zany ato amin'ity Korintiana voalohany 4:10 ity, araky ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra, de aoka angina ny vehivavy raha ao am-piangonana
fa tsy avela hiteny izy. Zero tany io mandidy mihitsy hoe fa tsy avela hiteny izy fa aoka hanoa tsara araka n'izay lazainy lalàna koa. Zay la lalàna le ary amin'ny Genesis 3:9-10. Toy zay tsika ny andininy 5:30 sy 9:30. Ary raha misy tiany hianarana de aoko izy hanontany lahy ramby any an-trano fa mahamenatra raha miteny am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no nieviny ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no atongavany? Raha misy zany tiany vehivavy anontaniana de manontany lahy any an-trano izy, ary raha tsy manambady izy de miandry ny mpitandrina izy de manatona mpitandrina any an-tranony de manontany azy hoe ahoana. Fa ny vehivavy tsy avela hiteny mihitsy. Mahazo miry izy, mahazo mivavaka izy, mahazo mamaky teny izy, fa ny mampianatra kosa dia tsy azo natao. Ary manamarina an'izany i Timoty, satria tsy azon'ny vehivavy atao mihitsy ny tena mampianatra ny lehilahy. Timoty 2:2, 9:10 ka hatramin'ny 4:10. 9:11 ka hatramin'ny 4:11 amin'anaran'i Jesosy. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka anaiky tsara. Fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fa angina ihany. Fa Adamany no natao voalohany vao Eva, ary tsy Adamany vao fitaka fa ny vehivavy no fitaka ka dia tonga mpanota. Tsy azo ny vehivavy mihitsy mampianatra na mitoriteny amin'ny lehilahy. Tsy azo ny atao mihitsy ao amin'ny fiangonana. Raha ny velany izy any an-tokantrano any izy ka mandeha mitory ny vehivavy misy lehilahy tsy malala de afaka mitory, fa raha ao am-piangonana tsy azo ny atao mihitsy. Zay ny mazava tsara ny teny apôstôly Paoly eto, raha ny tenen'ny Fanahy raha men'Andriamanitra saina izy hoe aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka anaiky tsara, fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fa angina ihany. Mazava tsara zany. Raha diky zany zao, tsy azon'ny vehivavy ataony manao mpitandrina. Misy vehivavy dekôna de samy vehivavy mivory, fa tsy azon'ny vehivavy atao mihitsy manao mpitandrina na hoe pasteur. Ny olona moa tsy malala, ina moa ny dikany hoe mpianatra? Dikany hoe mpianatra de pasteur. Zay ny tena hevina. Ny malagasy de tsy malala fa de lasa mpiandro daholo ny ankabeazan'ny olona rehetra, fa mpiandro zany de pasteur ny dikany. Ary mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto fa tsy avelon'Andriamanitra mpianatra ny lehilahy na hanapaka ny lehilahy mihitsy ny vehivavy, satria marao tsinitsina an' Jesosy zany. Tsy ny fiangonana misy na mpianatra an' Jesosy na hanapaka an' Jesosy. Mazava tsara zany fanambarany zany raha diniantsika teo. De raha iverenantsika le Korintiana 1 4:10 de zao ny fanambarana, satria midiniantsika tsara ny ten'Andriamanitra voalaza eto. Fa eo amin'ny 7:30 misy ny teny toy zao: raha misy manao azo mpaminany na manana fahaizam-panahy de aoko ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny zay soratako aminareo. Eto zany de mazava tsara averiko ny teny. Raha misy manao azy ho mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko ho fantany tsara fa didin'ny tompo ny teny zay soratako ho aminareo. Didin'ny Jesosy ny atonga ny vehivavy tsy miteny ao amin'ny fiangonana na mpianatra na hanapaka ny lehilahy na hanao mpitandrina. Didin'ny Jesosy io. De ozy ny 9:30, fa raha misy tsy mahalala de avelao tsy halala ihany izy. Tena didin'ny Jesosy Kristy tompo mihitsy io. Ary asa mifanamasina fiangonana raha manaiky ny olona de androso ny fiangonana. Fa raha tsy manaiky izy tsy mety.
magaga fa eto Madagasikara be ny vehivavy lasa mpitandrina any andafy any de lasa misy vehivavy mitoriteny mampianatra ny lehilahy lehilahy de manaiky miondrika eo anatreny tsy azo atao mihitsy zany araky ny defa de didin'ny tompo io satria manambany ny voninahitry Kristy zany satria lany loha amy vavy fa tsy ny vavy zay natonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe ny vehivavy tsy avelako hoe ampianatra na napaka ny lehilahy de voalaza koa fa hoe mahamenatra raha miteny ao am-piangona mandritsy ny fanampahampivavahana ny vehivavy tsy avetsy azo atao mihitsy fa azony atao ny mivavaka azony atao ny mihira azo atao ny mamaky teny fa tsy azony atao kosa mampianatra ny lehilahy zany zany tsy tokony hisy mihitsy ny mpitandrina vehivavy na pasitera vehivavy tsy izy zay tsy azo atao mihitsy zany ary zay ny mazava tsara niafatra Andriamanitra nampitondrainy ny Fanahy Masina eto amin'ity Korintiana voalohany tefatra amby folo andininy valo amby telopolo ty de misy teny hoe mianaran'i Jesosy raha misy tsy mahalala dia avelao izy avelao tsy halala ihany izy mazava zany ary ny andininy sivy amby telopolo sy efapolo de milaza mihitsy Andriamanitra mba ilamina amy fiangonana fa tsy kotaba na ikorotana zao ny voalaza ary aminaran'i Jesosy Korintiana voalohany toko efatra amby folo andininy sivy amby telopolo sy ny efapolo ko am'izany ry rahalahiko mandry fatratra ny aminany ary aza mandrara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny famendrehana sy ny filamenana aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny famendrehana sy ny filamina satria Andriamanitra de masina tompony fiadanana ka tsy tokony korotana zay tsy mampety an'le hoe raha mivavaka de miaraka amy teny daholy raha ohatra ka araky ny voalaza teo koa hoe teny amy teny tsy fanta de samy manao zay lazay miaraka amy teny daholy aoka rona telo ihany ozy izy ny baiboly ary mifandimby mifanaraka rahana ary tsy misy mpandika teny fa raha tsy misy kosa mpandika teny de mangina ihany le olo amy teny tsy fantatra araky le voalaza eo amin'ny andininy Korintiana voalohany efatra amby folo andininy fito amby roapolo sy ny valo amby roapolo araky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy raha misy miteny amy fiteny tsy fantatra de avelao rona telo fa aza atao amin'ny ohatra noho zany ka amy fanaraka rahana ary avelao hisy ray mpandika teny fa raha tsy misy mpandika teny de aoka izy angina eo amin'ny fiangonana fa avelao fa aoka hiteny amy tenany sy amin'Andriamanitra ihany amy tenin'Andriamanitra ihany izy tatsika tsara eto fa rona telo ihany amy fanaraka rahana de tokony misy mpandika teny fa raha vao tsisy mpandika teny tsy mety ary zay natonga le teny tary aloha hoe zay miteny amy teny tsy fantatra daoka angataka mba hay andika teny ko ary raha tsisy mpandika teny de misy olo atsindrin'ny fanahy eo andika an'le teny fa raha tsisy mpandika teny de tsy avy amy Fanahy Masina zay fa zavatra hafa mety manompa le olona mety miteny ratsy le olona araky mitantara rehefa nataoko taminareo teto de anjarantsika manaraka zany ka sao atsika Andriamanitra mifanazavana sy mifampianarana de mbola hitoizatsika mifampianarana manaraka ivavaka tsika saotra anao zay Andriamanitra mpamramponao saotra ny zavatra efa nampianarinao anay saotra nampirenao fononay de ankalazainao mina voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia veloma mandram-piona manaraka indray tompoko fa samy Andriamanitra amitsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny fono andrany raha okazany fanambarany zany amen